tokony misy olo tena avy eo anivony ny teny mera-pirenena sy ny vondrom-bahoaka paritra ao anatin'ny rafitra andimban'ny senita io ny sosikevitra nentin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena amin'izao fotoana izao andriamatoa Jean-Marc Sarakoto Mamonjy raha mitondra ny fomba fijery ny makasika indrindra ny mety sy ny fanovana ny rafitra eo anivon'ny senita ny tenany arahantsika raha mifaneokeviny. Fa nisy tolo-dalàna zay naroso mahakasika an'iny ary tapitra tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy conseiller communaux reny ny anjara andraikitsy ny senity nefa mbola maro ny fifidianana zay mbola hatrehina eto Madagasikara ka io anatrehany dia tsy maintsy harafitra apetraka ny rafitra izay hisolo indray ny senity ka hikelikila ny fifidianana. Fa misy moa ny consultation na hoe fakana hevitra zay ataon'ny ministera zay misahana an'izany efa be dia be zay efa azo ka haravina reny na tany amin'ny fivorian'ny filan-kevitra ny ministre Omaly ary angamba dia anisany mety resaka ataony mahakasika an'iny. Fa eto zany dia mieritreritra kosa zany fa hoe tokony misy solon-tena avy ato amin'ny anteny mera-pirenena aloha miditra ao anatin'io CNI io ary mieritreritra ihany koa fa tokony misy solon'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana na eto amin'ny foben'ny CNI eto Antananarivo na any amin'ny distrika na faritra tsirairay.